Rehefa malalo amin'ny tompo aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Jesosy Kristy ilay tiantsika amin'ny fitiavana tsy mety levona. Amen. Misaotranao zay ray eo noho ny amin'ity ora sy fotoana ity, zay kalazananao noho ny aladiny toeram-panomanana mpitandrina sy toeram-panomanana mpampianatra na ny Institut de formation de la recherche pédagogique. Ko avianao Jesosy tompo, omeo anay indray ny teninao azonay mandeha araka sitraponao. Misaotra Jesosy. Amen. Ny anjara mofinaina amin'ity alahady 15 Jolay 2024 alahady fahavalo manahaka ny trinité, alahady ny toeram-panomanana mpitandrina sy toeram-panomanana mpampianatra na ny Institut de formation de la recherche pédagogique aviavana teny Isaia 2:4 voalohany. Amin'ny anaran'i Jesosy, Isaia 2:4 manao hoe: tamin'ny taona nahafatesany mpanjaka no nahitako ny tompo nipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianana avo sady manerinnerina, ary ny ebanebana akanjony nafino tempolo. Ny serafima mitsangana teo amboniny samy nanana elatra eninavy, ny roa nanarona ny tavany, ny roa nanarona ny tongony, ary roa ny dinany. Ary nanandrana ny fino izy ka nanifamaly hoe: masina, masina, masina Jehovah tompo maro, eniko mivonina ny tany rehetra. Teny oro ny fanaman'ny tokonana noho ny feno ireo nanandratra ny feony, ary feno setroka ny trano. Toy izao, lozako, maty aho, fa lehilahy maloto molotra sady lehilahy maloto molotra sady ato amin'ny firenena maloto molotra no terako, fa mpanjaka dia Jehovah tompo maro no efa hitany maso. Tena nidina nanatona ny serafima anakay nitondra vainafo tena tanany, zay nalainy tamin'ny tandra avy teo amin'ny altara, ary nateny vavako zany ka hoy izy: ino efa niteraka tamin'ny molotra io ka dia afaka nyeriko avy avela mivoatanao. Ary nandeha ny feno tompo nanao hoe: iza ny raro, ary iza no andeha hoirakay? Toy izao, ity aho, irao aho. Ay masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Eto amin'ity lahatsoratra masina ry havana no niantson'Andriamanitra any Isaia mpaminany ho mpaminany anambara ny teniny. Nanaiky ho iraka Isaia, kanefa milohan'izany fanirahanany Isaia zany dia ny zavatra tsapany dia izy maloto molotra ary monina amin'ny firenena maloto molotra. Fa nahoana monina zay ny maloto molotra izy sy monina amin'ny firenena maloto molotra? Satria ny zava-nisy tamin'ny andron'ny mpanjaka Ozia, dia ny mpanjaka dia nanana fahasahiana hafahafa zay niditra atao amin'ny tempolo mihitsy, ary nitsofoka atao amin'ny efitrano masina indrindra, zay ny mpisorona be ihany no afaka miditra ao, nanao asa fisorona. Vokany voaka avy tao izy dia tonga bokany androny ary maimbo, ary tsy afaka mihitsy zany amam-bony zany hatramin'ny fahafatisany. Zany havana no zava-nisy maloto, bokany faratsiana, bokany voatana, bokany fahalovana. Motsy izany misy antsika amin'izao vanim-potoana izao, mitombo dia mitombo karaza faratsiana. Mpandinika iray dia milaza mihitsy hoe mandroso ny teknôlôjia tena mivoatra andro aman'alina, fa ny faratsian'ny olona kosa dia mitombo isan'andro an'andro. Mandroso ny teknôlôjia, ny olona miratsy andro aman'alina. Eo anatrehan'izany mila meky ny faratsiantsika, meky ny voatantsika. Ny apôstôly Jaona dia miteny mihitsy raha meky ny voatantsika sika dia matoky sy marina izy ka manadio antsika ho afaka amin'ny voatantsika rehetra. Eto meky ny voatany Isaia ka niteny hoe: loza, lehilahy maloto molotra aho, ary eto amin'ny firenena maloto molotra. Inona nataon'ilay serafima? Naka voinafo nalainy tamin'ny tandra dia nateny tamin'ny vavany Isaia ka hoy izy hoe: ino efa niteraka tamin'ny molotra io ka dia afaka nyeriko ao ary voavela ny fahotanao. Ny olona voavela ino ka ry havana dia mahazo fahariana vaovao, mahazo fahariana vaovao.
ao amin'ny Kristy koa tsika vonona namela ny helpontsika Andriamanitra, vonona nitona ny voatantsika Kristy, izy le avitra no voatantsika ary tsy ho antsika ihany fa an'ity zao tontolo zao ty, izy le zanakonin'Andriamanitra zay manaisitra ny voatany zao tontolo zao. Izy raha teo nefa nyteny hoe tsy tonga izy niavy antsony marina fa mpanota tahaka mpanota tahakanao atsony bebaka hiala amin'ny ratsy fanaony ary anantona azy fa vonona anangana atsika zay matinao amin'ny voatany izy ary ampijoro atsika sy ampanosatsika ho amin'ny fahatsarana dia fiainam-baovao ao amin'ny Kristy. Ko amin'ity andro ity gava aza salasala manatona amin'ny Jesosy, izy le tia mpanota sy manangana ny mpanotana ho velony indray. Manatona azy dia ho dioviny ianao, manatona azy dia ho sasana ianao, ampapadio ianao amin'ny Kristy zay latsaka teo amin'ny hazo fijaliana. Jesosy Kristy raha teo efa mifonao antsika amin'ny fonana mandrakizay. Ko amin'ity andro ity atoloran'ny tompony ny fonao ameo azy ny fonao fa izy vonona mianao fiainam-baovao sy fanavaovao. Amen. Sotranao zay raha eo no ny andro zany teny maro zay nizaraina taminay zany. Aok'izay tsy salasala anatona an'ilay zanakao. Zanakao raha teo tia monjy anay sy hanavaka anay amin'ny voatany rehetra. Akanan'izy moa zay fa amin'ny Jesosy Kristy rery ihany misy fanafana sy fahafahanao anay. Tonga tokoa izy amonjy anay sy hanavitra anay zay mpanota. Dia sitraka ny ary vavaka hoe rainay zay ny an-danitra, mamasina ane ny naranao, ho tonga ane ny fanjakanao, ataonay sitraponao ity tany tahaka ny an-danitra, minany ny anina sahazo anay ary mamela ny herokay tahaka na melanay zay nomboka taminay izay mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy liry amin'ny voninahitra manakizay. Amen. Tanterahany tompo amintsika ny zao todrano zay tononona amin'ny anaray zanaka fanamasiny zao raiso amin'ny finoana sy fanantenana ary fitiavana zany. Ary Andriamanitra ny fiadanana zay nitonona ny Jesosy Kristy tompitsika mpiandrondry lehibe hiala amin'ny maty, nitonona ny rano fanekena manakizay isany tanteraka anareo amin'ny tsara rehetra no ny sikapony ka hiasy anatinareo zay kasitrano amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ho azany ny voninahitra manakizay manatona ny Jesosy Kristy fa tsy avy antsony maro izy fa mpanota bebaka. Amen. Voninahitra anay ho an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.